Mamena sifona éponge anao ohatra zany mafanana dia zavatra mivoaka aminazy. Sao sasany namelana aminazy. Araka izany dia lahelo sy ranomaso no nandraisan'ny fianakaviana nofo mangatsiaka ny Raisa teto amin'ny trano fonenany teto Toamadinika IVO. Namia-nazanay dia izay no nanavy ady zazakely hoe iza namian'ity taratasy ity. Dia ny zazakely moa teny hoe teo amin'ny varavarakely ny bibeny dia teo taratasy io no mipetsaka. Satria nanavy ady mantsy izay. Dia zazakely io nefa nefa dia niarana nanao anazy sabotsy. Zazakely io nefa amin'izao izy moa tsy zaza zany eo amin'ny 20 taona izy. Dia zazavavy dia niarana lalao taminazy. Nareo ilay nandeha namonjy raharaha zany maraina nareo nandeha namonjy raharaha. Ny fianakaviana moa maraina no namonjy raharaha. Dia ilay zaza io tsy nandeha nanaraka nareo. Ilay zaza io tsy nandeha fa niaraka ny lalao taminazy teto. Tamin'ny firy exactement io zaza io tena tsy hitanareo nanomboka tsy hitanareo. Efa nanomboka ribariba io zaza io zany niaraka ny lalao teo izy dia nandeha tafika zaza anakiraha io tamin'ny efatra sasany. Efa mifampitetazana io zany tamin'ny enina teo hoe tsy hita zany satria tonga ny dadany amin'ny varotra. Dadany mantsy mivarotra fa ny vato mpamonjy tsena. Diteny vato ny dadany mivarotra dia tonga ny dadany moa dia tsy maintsy mitady satria faravavo ny dadany dia izy. Dia tonga avany izy nitady anazy ny antsoany tsy nahita. Dia nandeha amin'izay ny filazana hoe tsy hita ilay zazavavy. Dia nanomboka teo amin'izay zany io dia nanretraretra dia nanaparitaka ny vaovao teto amin'ny manodidina sy niretraretra hoe tsy hita ilay zazavavy io. Fa tamin'ny andro ny sabotsy io ilay zokololahy dia ilay zazavavy izay ihany ny tato ankoatra ny mpanofa trano moa zany fa ny fianakaviana rehetrarehetra lasana. Izay moa ato maromaro ato anaty lakoro ato. Fa ny teto amin'ny le famille anazy zany izay ihany ny lalao teo dia misy olona mifamezivezy ihany fa olona tsy vitsivitsy izany no mpanofa trano maromaro amin'ity tanàna ity. Dia ilay zokon'olahy moa ohatrany resitory tato ka dia natory tany. Nefa ilay zokon'olahy no nandeha anazy teto. Izy resaka fiarahamonina tsy mivoaka teto ihany ny razana io zany. Fa io namonina io zany dia teto amin'ny manodidina teto. Fa tsy hita ilay zaza zany voalohany indrindra aloha izao nanomboka tamin'ny efatra sasany tsy hita io zaza io. Ny olona rehetrarehetra nefa efa prévu daholo misy raharaha nandehanana izay tany ampita tafika. Lohany ampita tafika io raharaha fianakaviana ihany. Ampita tafika nefa tany natao zany ilay raharaha amin'ilay fianakaviana dia presque mahafantatra an'izay daholo ny la famille rehetrarehetra. Dia io nefa tamin'ny efa harivariva ireo dia ilay zazakely rehetra ny lalao teto anankiroa izy ny lalao teo, zazavavy anankiroa. Dia ny anankiray lasa ilay zazavavy anankiray io hoe andao entina moa dia tsy nentina dia izy rehetra ny lalao teo. Dia ohatrany miverenana ny tongavana teo tsy hita ilay zazakely dia ny kapany ilany tetsy ambony anina tetsy dia ny kapany ilana ny latsaka taty zany. Io zany hita mihitsy zany hoe mibataina amin'ny forsena zany io zaza io. Fa tsy mifandray zany ny kapany fa misy mifanalavitra teto amin'ny tohatra teto dia ny anankiray teto. Dia mibataina zany io zaza io. Izay zany ny fahazonay amin'ilay izy. Dia nanao fanambarana izay omaly. Dia tsy hita io tamin'ny fakomaly zany tamin'ny sabotsy ariva iny nanao fanambarana izay tsy hita io zaza io. Naparitaka ny sary nandeha daholo ny fianakaviana sy ny rehetrarehetra sy ny fiarahamonina io sabotsy ariva io. Niaraka tamin'ny fokotany, niaraka tamin'Antananarivo, niaraka amin'ny pôlisy
tsy nahitana vaovao marina mihitsy zany ary tsisy zavatra hoe hita fa tsy nahitana marina mihitsy dia omaly maraina moa zay samy miandry teto daholo mianja ny zavatra tokony atao tsy hitana fianakaviana intsony zay zavatra azo natao dia misy taratasy zay tonga teo tokony tamin'ny 2 sasany teo tamin'ny varavarankely ny BBN teo zany zazakely nanatsy io zazakely io dia zazavavy iny niara-nalao anazy tamin'ny sabotsy ihany hoe ty alovako io dia mivakiana moa ilay taratasy misy soratra menamena be dia zay no tao anatin'ilay taratasy nampiseho an'izy eo ao amin'ny fosiny mamaolo eo ny zanakareo fa efa vatana mangatsika moa ny tany atao satria taizabe zay nahita misy tao sokafana ity zay moa jerijery tany tsy nahita dia ity sokafana daholo ny retara fa ty izy efa tao anaty gony efa tao anaty tao fony tao hoe vatana mangatsika ny zazavavy dia menace tao anatin'ilay taratasy moa hoe resaka valifaty ny ray aman-drenin'ilay zaza lasainy tao dia ankoatr'izay hoe efa vita ny valifaty mbola tsy vita ny valifaty nefa zany fa mbola misy olona movinay nahitana mangana maromaro ny vatana mangatsika ny Raisa ankoatr'izay ny vilana ihany koa ny vava sy ny oriny midika izany fa novonona tamin'ny fomba feno bibiana ity zazavavy kely 9 taona ity ho ny fianakaviany. Misy taratasy napetraka tamin'ny varavarankely teto misy taratasy napetraka ny stylo mena be ilay izy misy soratra hoe ampita tafika dia hoe ho an'ny maholy sy ny vatany vita ny valifaty izy iziny izay ny teneniny tao dia mahaiza mionona ozy iziny tsika mbola samy miara-mirihiri eto ihany dia mbola hamono olona roa izay ozy izy izay ny soratany ao anatin'ny taratasy. Dia mety fantapatatrareo hoe n'olona mety hoe nanao anazy na hoe nisy disadisa-piarahamonina sa mety ahoana no zavanitrangany na tonga an'izay tsy nisy disadisa-piarahamonina mihitsy olona mivavaka ireo zanako ireo. Moro zany reo ankizy ireo dia rehefa moro ilay ankizy dia ozy izy hoe andao kindry hiaraka aminay dia tsy nandeha moa ilay narindra namany fa iraisano sorito ny tanany narain-dareo ny tanany dia rehefa voarain'le ankizy kely maintimainty kely io moa ny tanany rainsa dia lasa ilay ankizy kely dia nanomboka teo zany tsy nahitana ny rainsa tsony andro tafio teo any tamin'ny ray sasany teo ngambany ianao zany tamin'ny fotoana io tato tanàna tato tanàna fa tary amin'ny trano fa avy eo i rainsa mitonga tao an-tranonay hoe aizy diary dia izy diary efa lasa nianatra ka ty sisy fa ianao efa netana dia tsy nandeha dia après n'iny zany tsy hitantsony. dia inona zavatra tao aorianany zavatra nitranga tao aorianany nitady ana tao an-trano ny dadany rainsa hoe atinga rainsa dia izy tsy eo izy oa fa zareo any lalao teo foana nanomboka tamin'ny 12 nanao dansa teto an-tokotaniny tato amin'ny tranony atao tamin'ny firy fotoana tadiavan'ny dadany azy tamin'ny 3 sasany na tamin'ny 4 tany avy mivatra ilay dadany. ianao zany tamin'ny fotoana io tao an-trano foana sa misy fotoana vezivezy tena mivezivezy tsy mijanona eta satria mividy zavatra mivoaka sy miditra eto tamin'ny fotoana io ianao tsy natsikaritra olo-kafa niditra tato an-tokotany ankoatran'ilay zazakely niaraka tsy natsikaritra fa nanomboka le avy le herika iny nanomboka nangina be teto nangina natramin'ny lalana makany iny ary tsisy olona tsony ny olo-kafa mety hoe hitanao tato an-tanàna ankoatran'ny nitsikaritra ao ankoatran'ny fianakaviana sy ny mpiray-monina mety nisy ve tsy nahita olona mihitsy aho taoriana tsy anaiky mora foana noho izany ny fianakaviana fa ametraka fitoriana. Zazy io fa tsy mba mivoaka ny vavadana io fa dia ato ihany miaraka amin'ny zokony izy matoa mividy zavatra ny ivelany ihany zaza tena endry meurele foana io any am-pianarana firy taona moa izy 7 taona dia misy firy mianadaitra reo dia efatra mianadahy dia izy fa firy farany dia ny fandraisanareo fianakavianan'le zava-nitrango ity ary ny fandraisanareo hoe mety hoe valifaty sa vonolana natao sy ny ohatr'izay dia ny tena mizina aminay mihitsy satria izy miteny hoe valifaty eo anaty taratasy nefa tsy hitako izay mba hoe mba olona ny famaly tamin'ny zareo teto na hoe mba nisy nolony taminazy
dia inona zany zao no ataonareo fianakaviana hitory sa inona ny zavatra ho ataonareo? Zay moa zany mbola tsisy voy eto fa mbola lasa ny daholo ny ray aman-dreny sy ny ankabeazanay fa soa tena ihany zay ny teo mbola miandry zay fivoriana ataonay fianakaviana. Iza ny anara-matao? Robeline, Madame Robeline. Mantsy atao faratapo mantsy amin'ny fanadihadiana satria matahotra koa mantsy zay amin'ny resaka menazy tao anaty taratasy. Tsy maintsy hiditra amin'ny fitoriana nareo? Tsy maintsy hiditra amin'ny fitoriana moa zay satria na eo amin'ny resaka sécurité anay sy ny zanakay ary zany atahoranay amin'ilay izy. Dia mila an'izay sécurité manam-pahefana zay zay amin'izany zavatra tokony atao zay. Ilay olona ireo nefa ny ray aman-dreny misy azy io a mareo eketoana fa tsy dia mpifamaly aman'olona manodidina eto fa ny rainy mandeha maraina mivarotra dia ny reny mikarakara tokantrano ao dia manatsakana. Tsy dia misy hoe olona fifamaliana be teto hoe resaka hoe ahoana. Olona tsotra raha amin'ny fiarahamonina zany ny ray aman-dreny io zazy io. Tena tsotra, tena tsotra, satria manodidina, tena tsisy lolonolo, tsisy tena tsotra. Satria mantsy manaratampika eto dia mandondondro amin'zareo dia zareo maro dia mantsy ny olona nanakihana tanaty Facebook io tsy dia miraharaha le reniny. Somary manakorazy tiany izy satria raha samy moreraka eo izy sy ny ray mety hamoy fokony koa. Dia somary manakorazy tiana ihany izy satria maro be mantsy le olona manakihana anaty Facebook io le reniny tsy dia miraharaha an'le zavatra mahazo anazy. Nefa tena malahelo mihitsy izy fa tsy hitan'izay atao dia tsy maintsy manakorazy tena fotsiny izy mba hitadiavana marina. Fa ireo olona ireo tena olona tsy dia eto amin'ny fiarahamonina ireo olona ireo.